Ivadika avy hatrany kosa isika ao anatin'ny vaovao ara politika mbola mitohy ny fifandroitana eo anivon'ny CST mikasika indrindra ilay didim-panjakana nivoaka ny 12 volana jona lasa teo momba ny fanesorana mpikambana miisa 13 ary fanendrena mpikambana vaovao tao anatin'ny fivoriana azy ny be sy ny maro natrehana androany ary dia nanamafy fa efa miatra ireo didim-panjakana efatra nivoaka ny 12 volana jona lasa teo ireo ny teo anivon'ny birao maharitry ny CST nilaza kosa nefa fa mbola miato ny fampianana didim-panjakana iny ny mpikambana eo anivon'ny comité ad hoc sy ny cellule de crise. Samy tonga niatrika amin'ny fivoriana azo be sy ny maro natrehany io maraina io na ny parlementaire vaovao na ny parlementaire nesorina tamin'ny fanombohan'ny fivoriana dia naverina amin'ny vakiana ny didim-panjakana milaza ny fanendrena mpikambana CST vaovao. Désormais, décret fanendrena. Président de la transition, décret 2013-415. Le président de la transition, chef d'État, vu la Constitution, vu la loi 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011. Décrète l'article 1er, sur proposition des acteurs politiques, partie prenante à la feuille de route signée le 17 septembre 2011, sont nommés membres du Conseil supérieur de la transition. Andiamano Mamien Rawel Laman Ambetina Soulou Jean-Pernet Narcisse Hussein Ibrahim Randria Dafundiena Jean-Roger Cham Walter Issa Signal 3 Ratutuvau Mario. Ankilan kosa nefa dia nilaza ny valifangatana izay napetraka teny anivon'ny tribunal administratif ny parlementaire avy amin'ny comité ad hoc sy ny cellule de crise. Laza Andriamatoa Cyril Rasambozafy sy ny namany fa miato ny didim-panjakana 13 sy 4 tsipika 4 izay navoaka amin'ny fiadidiana an-tetezamita ny 12 jona 13 sy 4. Tiny taratasy eto ampelantananay. Attestation de dépôt de requête. Le greffier du tribunal administratif d'Antananarivo sous-signé atteste par la présente que M. Andri Fiankinana Renasulu, conseil de Jona Parfait Pesarali et consort, a introduit un recours devant le tribunal administratif d'Antananarivo tendant au sursis à exécution du décret numéro 2013 420 du 12-06 2013 prise par la présidence de la transition, ainsi de suite. Dikarzezan, ramtulna zaya de tulna fanajanani lalana. Mbola lalana koa zany ty voatenyty article 69 de la loi 2001-025 du 09 avril 2003 relative au tribunal administratif et tribunal financier. Les effets de la décision au objet de la demande de sursis sont suspendus à compter de la date du dépôt de la requête jusqu'à la notification du jugement. Io maraina io taorian'ny adevitra teo amin'ny mpikambana ny CST noho ny tsy fahatonga avy amin'ny ministra ny fambolena Roland Ravatomanga izay tokony hanao tatitra momba ny zava-misy mikasika ny andiam-balala eto amintsika dia nifaranana amin'ny fivorian'ny CST ary nisy ny fionana izay nitanterahan'ny mpikambana amin'ny birao maharitra sy ny solotena avy amin'ny comité ad hoc sy ny cellule de crise. Taorian'ny fivoriana dia nanamafy izy ireo fa miato ny didim-panjakana 13 sy 4 tsipika 4 araka ny taratasy avy amin'ny tribunal administratif ary mbola manohy ny asa ny parlementaire CST teo aloha araka ny tatitra nataon'Andriamatoa Cyril Rasambozafy.